nisy atrikasa notosaina teto amin'ny Sekrima manazava ny trésorier général. Raha makasika ny atrikasa izay nataon'ny Sekrima omaly sy androany fafito amby roapolo sy fahavalo amby roapolo ny volana desambra telo folo sy roa arivo dia tafiditra ao anatin'ny dingana fanarenana na redressement ny Sekrima ka ijerena manokana ho anatsarana ireo fitaovam-pitantanana dia ny sata zany sy ny fitsipika anatiny ary ny sorodalam-pitantanana hoe manety procédure ka nanangonana ny hevitra avy amin'ireo solitena avy amin'ny faritra sy ny rafitra atao anaty zany avy any amin'ireo premier sy ny amin'ny fédération. Mahazo fantana ve firy teo eo ny olona nanarika izay atrikasa izay? Nisy amin'ny mpanay anjara dia telopolo. Manerana ny faritra roa ambin'ny folo? Ny faritra efatra ambin'ny folo no nazavana solitena. Aorianan'ity atrikasa ity inona ny zavatra andrasana amin'ireo mpizaika? Ny toy ny atrikasa moa zany dia isy ny atrikasa izay eritreretina notanterahana fahatelo amby roapolo sy efatra amby folo volana janoary amin'ny efatra amby folo sy roa arivo ka hianaovana ny fankatoavana ny ireo fitaovana izay novakotrareo. Dia anisan'ny zavatra angatahana amin'izy ireo zany dia ny hamelona ny tolo-kevitra rehetrarehetra hoentina hanatsarana ny fiainam-pikambanana.